Sehatra isan'ny manana ny lanjany ary ahafahana mitondra ho an'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny tontolon'ny fizahantany. Mila hatsaraina hatrany anefa ity sehatra ity ahafahana mampiroborobo io sehatra io, ao anatin'izany ny fidirana amin'ny tontolon'ny fivoarana sy ny digitalisation ka entina hitondra fampandrosoana ny fizahantany, ny fomba fandoavam-bola en ligne sy ny mikasika izay momba ny fizahantany rehetra. Jemima Radaniel sy Norbert Rakotomalala. Tsy manahirana azo antoka ary vahaolana goavana many olan'ny tontolon'ny fizahantany izay efa takin'ny ny mpizahantany maneran-tany sy ny mpiatsehatra eo amin'ity tontolo ity ny fandoavam-bola iraisam-pirenena en ligne. Niditra eo amin'izay tontolo izay Madagasikara vokatry ny fiaraha-miasany amin'ny Vanilla Pay International sy ny ministeran'ny fizahantany ary ny ministra ny fampiroboroboana ny atao Rakajy Mirindra amin'ny alalan'ny postra malagasy. Fomba vaovao ny mpandraharaha amin'ny resaka fizahantany eto Madagasikara mba ahafahana midigitaliser ireo rehetra ilain'ireo mpandraharaha ihany koa, ny mpandraharaha amin'ny sehatry ny fizahantany avy any ivelany sy ny mpizahantany tonga aty Madagasikara. Ny zavatra tsara ho fantatra dia efa tsy dia mampiasa lela vola intsony ny any ivelany any. Ka ireo touriste, ireo mpizahantany tonga aty amintsika aty ireo zany dia vitsy amin'ireo mbola mampiasa lela vola fa efa fantatsika hoe carte visa, carte bleue, paiement en ligne zany ny ampiasainy zareo rehefa tonga aty izy na andoavana ny billet io na andoavana ny ofany chambre ny hôtel izay ipetrahany io na andoavana ny restauration io sy ny filana rehetra ao anatin'ny sehatra ny fizahantany. Hampitombo 20 isanjato ny isan'ny fahatongavan'ny mpizahantany eto Madagasikara ny fisian'ity fomba fandoavam-bola en ligne manodidina ny sehatry ny fizahantany ity. No mafisy ny ministra ny fizahantany fa misy ny opportunité d'affaires eto Madagasikara eo amin'izay resaka fizahantany izay. Fa manantsika zao karazana hoe opportunité d'affaires, liste ny opportunité d'affaires azo atao rehetra eto Madagasikara. Araka ny tena tsy resaka hébergement fotsiny io fa misy resaka produits touristiques, misy resaka bateau de croisière na maritime na fluvial, misy parc de loisirs, misy karazany maro be zany le investissement azo atao anatin'izany sehatriny fizahantany zany. Tamin'ity taontsika anankiefatra angamba ny salon izay nandalan'i Madagasikara nampiseho ny opportunité tany ivelany, nisy tany Maroc, nisy tany Dubaï, nisy tany Afrique Atsimo, nisy tany Éthiopie ary amin'izao fotoana izao dia efa amina contact amin'ireo investisseurs ireo fanajanaty zany dia tsika koa sy maintsy manentana an'ireo investisseurs malagasy satria rehefa tena midinihana rehefa nandry anjara tamin'ireo salon avy any ivelan'ireo dia tiany zareo mihitsy manao partenariat amina mpandraharaha amin'ny toerana nanaovany an'ilay investissement. Dia amin'izao fotoana izao zany tsika efa manao kely hoe connexion entre ny mpandraharaha malagasy sy ireo investisseurs avy any ivelan'ireo azahoana hoe misy mahamatrisresina azahoana zareo miara-miasa ve. Hanamora ny fandoavam-bola en ligne ny tontolon'ny fizahantany araka izany ity VPI na ny Vanilla Pay International ity. Tamin'ity androany ity moa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy izay fomba fiasa vaovao izay paikady entina hanatratrarana ny tanjona dia ny hatongavana mpizahantany iray tapidrisa amin'ny taona 2024 eto Madagasikara. Ho an'ity taona 2024 ity dia efa tsy lavitra ny tanjona no tratratra eto raha ny ambaran'ny ministra ny fizahantany hatrany.